Batsika rehetra amin'ity zoma ariva ity tonga soa ato anatin'ny fandarana manokana eto amin'ny televiziona malagasy fandarana manokana natao andraisana vahintsika amin'ity alina ity andriamatoa James Ramarson mpanao gazety tranainy anisany manana traikefa eo amin'ny sehatra fifandraisana iraisam-pirenena mpikambana ihany koa anatin'ny HCDDVD miaraba anao tompoko tonga soa eto amin'ny plateau TVM. Miaraba Geraldo ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny televiziona malagasy. Ya voalohany volana May sika androany fetin'ny asa tsy izay no aloha hevitra intsika amin'ity androany ity fa iresaka makasika ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny. Tamin'ity herinandro ity dia nampanatsoana teny anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny Tetsy Anosy ny Masivo Frantsay miasa sy monina eto Madagasikara nampahafantarina azy nandritra izay fampiatsoana izay ny fanapahan-kevitry ny gouvernemanta ny fanavaozana momba ny mpiasa iray eo anivon'ity Masivony Frantsay ity izay nosokajina o persona non grata izay indrindra no lohahevitra ho resantsika eto James Ramarson fantaniko voalohany amin'ny lalàna iraisam-pirenena inona marina moa zany ty antsoina hoe persona non grata ity. Ya persona non grata zany dia voafetra ny lalàna iraisam-pirenena zany hoe convention de Vienne momba ny fifandraisana ireo olona ao amin'ny sehatra diplomatika tany amin'ny 2 na 4 noho ny voan'izay dia manamarina fa ilay firenena anankiray izay esan'ilay mpiasan'ny ambasady Masivo dia afaka mandray fanapahan-kevitra momba nilay mpiasa ao anatin'ny Masivo vahiny io zany raha toa ka hitany fa misy fihetsika ataontsika hoe manotonina ny fiandrianam-pirenena na mitsofontsofoka amin'ny raharaham-pirenena malagasy azo lazana ihany koa zany raha misy fitsikolovana izay tsy tokony ho andraikitry ny Masivo dia azo n'ilay firenena hiasana no mangataka ny atao hoe fangatahana azy persona non grata filazana zany amin'ilay firenena nanendry fa tsy mendrika na tsy manaja ny lalàna iraisam-pirenena ilay mpiasa ka dia angatahana izy mba hiverina any amin'ny toerana misy azy raha anatin'ilay izy zany raha ohatra zany fantatra avy hatrany raha vao tonga zay filazana zay dia tokony tsy tenao anatin'ny 4 fa tokony avy hatrany dia miala amin'ilay firenena ilay mpiasan'ilay Masivo na ilay Masivo ihany koa satria matetika misy ihany koa ambasadora tratra zay raha sanatriany zany raha tany ka mbola tsy miala ao amin'ilay toerana dia miakatra bebe kokoa zany ilay ataontsika hoe fandraisan'ilay firenena fanapahan-kevitra ka mety tonga any amin'izany henjakenjana kokoa raha ny fahafantarako azy dia tamin'io moa ohatra ny miaramila le voatonona raha tsy nanonona mihitsy ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy fa ny tany velany ny gazety tany velany nanonona ny toerana misy azy dia ny colonel Pierre Couve fahafantarana azy dia fa tsy hitany vezivezy atao amin'ny ambasady atao Ambatomena-tsony izy nandritra ny fotoanany mahatra dika zay zany efa nanaraka avy hatrany ilay fangatahan'ny firenena malagasy hoe tsy tsara toerana ka dia nanatanteraka an'izay ary zareo amin'ny ambasadiny Frantsa. Raha hoan'ny Madagasikara manokana zany isan'ny nitranga iny tamin'ity herinandro ity raha ho anao mampanao gazety anao inona ny mety hoe azo andikana azy? Ihany dikan'izay satria fantatra moa fa manomboka mipetraka zany ny fanjakana na ny fitondran'ny fanavaozana ary tao anatin'izay fipetrahan'izay dia hita fa nisy ny tsorona avy hatrany hoe tsy fanekeny ny firenena na ataoko tsy firenena fa tokony andraikitra sasany an'izay tia ny fanavaozana atao ary nisy ny fanelingelenana na ataontsika mihitsy zany hoe fitadiavana hevitra hafahafa anozongoza zany ny fitondrana zany ka ny fahitany ny fitondrana azy dia nisy andraikitra ny raisin'io solontenany mpiasan'ny ambasady io colonel io zany atao anatin'izay tontolo zay ino moa zany mbola tsy misy ny ataontsika hoe fahalalana ny toy ny fanadihadiana amin'ny fitsarana sady zao ihany koa hoe tsy voatery ny ministeran'ny raharaham-bahiny na le firenena no manambara an'izay zavatra zay
fa zay no ataoko hoe raha diplomatika fifandraisana atao ka tsy maintsy arahana dikan'izay zany ho fitonoina sy ho fanajana ny fiandrainam-pirenena teto amin'ny firenena dia nandray an'iny ny fitondrana fanavaozana Madagasikara. Rehefa teo zavatra tony ahoana no afaka mandray fanapahan-kevitra ohatr'izay ny firenena iray raha nambaranao teo dia misy ny lalàna iraisan'ny-pirenena izay mame an'izay persona non grata izay raha hoantsika teto Madagasikara manokana zany dia nisy nitranga iny efa nisy toan'iny ve teto Madagasikara sa sambany teto amin'ny firenena misy fanapahan-kevitra ohatr'izay. Zay indrindra ny lazaina hoe misy matsatry sasany iny azoko fantatra ihany ny fiheveran'ny sasany io zany ny filoha colonel Mikael dia manampatra ny miaramila sy colonel azy fa tsy azo heverina aza iny anie mbola ataoko hoe mpiasa tao amin'ny Masivoa fa tamin'ny 2008 tamin'ny andron'ny filoha Marc Ravalomanina tsy afeniny zany satria zava-nisy nisy ambassadeur mihitsy Gildas Lelidec ny anarany tamin'izay fotoana zay tonga teto Madagasikara izy tany amin'ny asinina volana janoary na volana febroary 2024 dia nanolotra ny taratasy ambassadeur azy tamin'ny Marc Ravalomanina 5 minitra fotsiny dia niraisiny Ravalomanina taorian'izay izy nangataka fionana nandritry ny 12 miantoana nangatahany fionana tamin'ny filoham-pirenena dia tsy voaray mihitsy izy dia nisy mihitsy fotoana ny fionan'ny filoha Marc Ravalomanina tamin'ny filoha Sarkozy tamin'izay fotoana zay dia nanambara ny filoha Marc Ravalomanina fantatsika fotrany direkta ihany moa ny fomba fiasan'ny filoha Marc Ravalomanina dia tsy nisalasala izy nyteny tamin'ny filoha frantsay tamin'izany fotoana zany hoe tsy dia mety amiko loatra io solotenanareo io nahatsapan'izay le ambassadeur zany dikan'izay zany dia fa hoe izy tsy nangatahany firenena malagasy iala fa nahatsapa izy hoe tena ianao hoe mangataka fionana amin'le filoham-pirenena 12 metaona tsy voaray dia inona moa no ahafahanao miasa ma hoe solotenany firenena frantsay aminao fa ny zavatra nitranga zany dia tamin'ny fetim-pirenena frantsay mihitsy 14 jolay 2024 teny Vandry eo masony rehetrarehetra zany izy nanao fanambarana hoe za ity ihany no fanamariako ny fahaleovatenan'ny frantsay voalohany sady farany fa ody aho izy satria tsy mety amiko tsy mety amin'ny filoha Ravalomanana ny asako zay zany anankiray dia azo lazaina ihany hoe persona non grata izy fa ny filoham-panjakana ny ministera ny raharambena tamin'izany tsy nangataka fa na tsy ary-tena izy satria inona tokoa moa no azo ataony raha ohatra sakatsakana ny ahafahany mifanerasera tamin'ny any fa tamin'izany aloha azo lazaina hoe masika ve ny filoha Ravalomanana fa le ambassadeur io koa hafahafa ihany koa nitoetrany satria efa niasa tany RDC izy tamin'izany zany nisy nahafaty ny président RDC tamin'izay dia efa niasa ihany koa izy tany Côte d'Ivoire tamin'ny olana tamin'ny président Gabgo tamin'izay fotoana zay ka mety zay zavatra zay na tonga ny président Ravalomanana afahafamiko ty olona tia ka dia leo dia efa miteny mialoha fa io ihany koa nefa tsy tamin'ny président Ravalomanana voatsela tamin'izay fotoana zay raha tadiditsika ny ambassadeur ny Union européenne Ramatoa izy anarany teo hoe Isabelle Delattre dia ambassadeur ny Union européenne teto Madagasikara tamin'ny filoha Joel tamin'izany fotoana zany dia nangatany Madagasikara mihitsy hoe nangatany tany amin'ny foibe ny vondrona européenne ny anesorana azy ny antony moa dia hoe mitsabatsabaka loatra tamin'ny raharam-pirenena malagasy Ramatoa Isabelle Delattre zay nilaza zao ohatra izy nilaza mihitsy izy hoe tsy mety io resaka castration chirurgicale nyraisin'ny firenena malagasy io fa eo ihany koa ny fanamarena nataony zay everiko hoe mitombina satria misy volan'ny vondrona européenne miasa tamin'ny fampiasana ny sovika sy ny volobe zay everinao zany misy zavatra mitraine hitan'izany hoe misy zavatra tsy dia mazava kanefa moa fantatra ihany koa fa ny filoha Rajoelina tamin'ireny tena enjakenjana be dia avy hatrany izy dia nangataka hoe
amerenana hoe tsy ilaina ntsony raha matoa Isabelle Delattre fa ny vondrona Europiana koa zany nahita ataoko hoe astuce mifilazana azy hoe tapitra efa kaikaiky zany ny fotoana fiasany dia nafanganandry zareo ny ataontsika hoe nahafahany nody zany zao nisy fa anankiray ihany koa nisy ihany koa io tamin'ny andron'ny Flora Djonarmapianina tamin'ny Flora Djonarmapianina Michel Godeblatt tamin'izay no ambassadeur malagasy teto dia tany amin'ny voalohany asa izy iny na mars avril 2015 dia nisy zany tamin'izay fotoana zay ny fanesorana ny tale général ny DG Trésor André-Mato Orlando tamin'izay fotoana zay dia nisy fanakianana zany hoe nisy réaction nataon'io ambassadeur io tao anatin'ny réseaux sociaux aminy hoe ohatra ny laza hoe misy tsy de mety loatra dia marina fa tsy nisy ny fangatahana ohatra ny natao tamin'ity colonel ty zany tamin'izay fa nisy ny fangatahany tao amin'ny mystère nyrarambahiny taty amintsika tany pare hoe hafaingano ny fampidina dikan'izay amin'ny lafiny anankiray mety tsika malagasy angamba eny hoe tsy dia mahatsindrandro loatra fa zay koa anatin'ny lamina diplomatie azo atao zany zavatra zany fa tsy sanatry mihitsy hoe tonga dia fandroana na fanapahana ny fifandraisan'ny firenena roa tonta fa tsika kosa aloha mbola tsy nisy diplomaty malagasy tany velany nangatan'olona hoe ampidina dikan'izay zany amin'ny lafin'ny diplomatie ny diplomatika dia mbola manaja hatrany ny fiandrianam-pirenena amin'izay toerana nanendrena azy ihany. Mazava ny amin'izay raha fitiniko kely dia zavatra fanao eo amin'ny sehatra diplomatika zany izy ity raha tsy ivona tsy eto Madagasikara ireny misy fa raha ny tamin'ity taona 2024 ity manokana dia saika nahitana azy ireo firenena maromaro nahitana an'ity trangana persona non grata ity indrindra manoloana ireo ady misy eo amin'ny Ukraine sy Russie eo ihany koa ny ady eo amin'ny Israël sy Iran raha tsy lasika fa tsy ny eo amin'zareo Royaume-Uni sy Russie zao dia nisy izay fampodina diplomaty zay na tamin'ny andaniny na tamin'ny ankilany toy izany koa ny tao Afrika Atsimo izay anampody ireo diplomaty israeliana tamin'ny volana janoary teo dia toy izany ihany koa ny tany Qatar sy ny tany Iran zay ny tany ivelany fa iverenantsika kely zany raha ho an'ny Madagasikara mety hanao ahoana mety hoe toy an'ity raharaha ty zany sady amaraparana antsika ny fandarana ihany koa. Ia Géraldo fa tany velany amin'ny firenena hafa fa azo adino ihany koa fa ato Afrika zany ny nitranga tamin'ny Burkina Faso tamin'ny 2024 tany Niger tamin'ny 2023 dia nisy ihany koa zany tena fandroana mihitsy fangatahana ny fampodina tanteraka nyreo ataontsika hoe masovo diplomaty ny frantsay nisy tany Burkina Faso raha tadidiko tamin'ny voalohany piasan'ny masovo frantsay anankitelo nangatahany zareo no dia avy hatrany dia ohatran'izay ihany koa ny tany Niger nangatahany avy hatrany koa ny fialany ny ambassadeur tamin'ireo teonareo momba ny atsika ny fahitana azy taorian'ny fiantsonany ambassadeur tety moa zany dia nisy valy ataoko zany valiny zay fiantsona zay tany Paris ny Quai d'Orsay zany ny antso ihany koa ny ataontsika hoe ambassady ny malagasy any Frantsa na tsy manana ambassadeur moa tsika mbola tsy tafapetraka zany na efa voatendry ny ambassadeur fa mbola tsy nanome ny taratasy fahafahany mametraka azy any dia ny chargé d'affaires tamin'izay no nisolotena ary nanantona ny tany amin'ny Quai d'Orsay dia nanambara zareo hoe tsy marina ny fanazavana nataontsika zany momba an'io piasan'ny ambasady io fa ny zavatra hita ihany ary hitako hoe zava-dehibe ary tsy azo tsinotsiniavina dia nisy ny fifandraisana taroby teo amin'ny filoha rotonta hoe tena matoa zany ny filoha frantsay na niantso ny colonel zay filoha-mpanjakana amin'izao fotoana zao dia amin'ny lafiny anankiray avolenta le raharaha avolenta le raharaha fa amin'ny faharoa ihany koa dia manamarina zany zay fa misy ny fifanankalozan-kevitra misy ny fifandraisana eo amin'ireo filoha rotonta
zay manamarina fa isy zany ny ataontsika hoe mahatsara ny fifandraisana eo Madagasikara sy la Frantsa. Dikan'izay zany a dia azo tsy misy zany ny ataontsika hoe fisarahany fifandraisana. Ary raha tsy diso a amin'ity volana May ty amin'ny 1 May dia misy ny fionan'ny France Afrique misy fa nataony zareo hoe Africa Forward any Nairobi any Kenya zany a, zay ionan'ireo filoha frantsay sy ny filoha afrikanina maromaro, ary misy manantena hafa ho avy any ny filoha mpanjakana Michael Randrianina. Dikan'izay na dia misy io zavatra io a tsara ny fifandraisana eo Madagasikara Frantsa satria mbola tsy tapaka. Tsy misy zany ny olana ara-diplomatika eo amin'ny firenena roa tonta. Ny olana aloha dia hoe raha misy olona manao zavatra tsy tokony ho izy a dia ampiasaina ny andraikitra ao anatiny. Dikan'izay a angatana ny fampidiny fa ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta tsy tapaka mihitsy. Mankasitraka anao tonan'izay fanazavana zay teto anatin'ny fandarana manokana so manana hafatra farany ianao. Dikan'izay zany ny fanamariana fotsiny hoe zavatra pitranga reny a eo amin'ny lafin'ny diplomasia, ary diplomasia koa indraindray tsy dia miresaka ny antony rehetra satria zavatra saripady io a ka everiko fa ampy zay ny alana ny misy indraindray moa zany ty fanelezana vaovao tsy marina, tsy maripototra, tsy misy mihitsy miteny hoe fandroana frantsay na hoe fankalana frantsay fa mety misy olona ao anatin'ny masofondro zareo tsy nanaraka ny fepetra ka dia niraisina ny fanapahan-kevitra momba an'izay. Mazava ny amin'izay ankasitrana ianao nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaran'ny televiziona malagasy. Misaotra ny televiziona malagasy ary misaotra ny mpiaino ihany koa. Dia mankasitraka antsika rehetra tany an-tokantrano ihany koa nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany mametraka ny veloma amintsika ho amin'ny manaraka indray. Veloma ary toko lasy, toko vavy.